miditra indray tsika zao tapany fahatelo tsika 1932 farany tapany fahatelo farany aza maiky nareo fa mbola tsy misasaka ny fampianarana sao de farany de otsady 1932 tsika zao io zany le tenin'le zanak'Israely nefa hoy ianareo nahoana moa ny zanaka ny tsy mba hitondra ny heloky ny rainy raha ny zanaka ny manao zay marina sy mahitsy sy mitandrina ny didiko rehetra ka makatoa azy de ho velona tokoa izy io zany le andiny faharoa io io le teny zareo io nahoana ny manao an'izao hoateny zao amin'ny tanin'ny Israely ianareo ny ray ny mihinana voaloboka marikivoka ny nifiny zanany madilo io zany tsy afaka ho atsain'le zanak'Israely mihitsy io de zay ny anaovan'Andriamanitra démonstration eto hoe tsy mitombony zany satria za tsy sitrako ny mamono olona zany. Andiny faharoapolo tsika zao ny olona zay manota no faty averiny ray io fa nitereny amin'ny andiny fahaefatra de averiny andiny faharoapolo hoe ny olona zay manota no faty ny zanaka de tsy hitondra ny heloky ny rainy ary ny rainy de tsy hitondra ny heloky ny zanany tsisy fandraisana mihitsy io ny fahamarinany marina de ho amin'ny any ary ny faharatsiany ratsy fanahy kosa de ho amin'ny any zay marina zaka ny vokany marina izy ny faharatsiany ratsy zaka ny vokany ratsy izy tadidinareo tany amin'ny toko fa 13 ve iny sa fa 14 le 13 tsy fa 13 fa 14 hoe na hitsangana reto olona telo reto izafa moa izy teo Joba, Daniela, Noa de tsy afaka ny helokareo amizaka ny helokareo ihany nareo de averiny eto le izy hoe samy mitondra ny saziny dalany ny rehetrarehetra rehefa marina ianao de mitondra ny fahamarinanao rehefa ratsy ianao de mitondra ny faharatsianao. Teo amin'ny andiny fahadimy ka hatramin'ny 19 de nyresahany zany hoe ray zanaka zafikely zay nyresahany teo ndray midina ty amin'ny zafikely manomboka eto ndray izy andiny faharaiky amin'ny 20 zany ka hatramin'ny 23 de miresaka ndray izy zavatra nataonao taloha sy ny ataonao zao sy ny vokatr'izay zay indray no resahany manaraka zany andiny faharaiky amin'ny 20 tsika zao fa raha ny ratsy fanany miala amin'ny fahotana rehetra zay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao zay marina sy mahitsy de ho velona tokoa izy fa tsy ho faty ny fahadisoany rehetra de nataony izay nataony de tsy ho tsarovana intsony ho velona izy noho ny fahamarinana izay nataony misy teny miverimberina eto zany zay miaraka amin'ny faly de mianatra mamaky baiboly inona ny teny miverimberina eto tsy tsikaritra reo mihitsy rehefa mamakina reo rehefa ilaina foana mijerenireny dida rehefa moa efa vita ny epistily efa vita daholo ny epistily Paul vita rehetra ozy izy fa raha ny ratsy fanany miala amin'ny fahotana rehetra zay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao zay marina sy mahitsy de ho velona tokoa izy fa tsy ho faty ny fahadisoany rehetra zay nataony de tsy ho tsarovana intsony ho velona izy noho ny fahamarinana zay nataony tsy azavaiko fa mila jerentsika satria misy dikany izy averimbery loatra an'io fa eto zany ty olona ty de ratsy fanahy izy taloha zay le resantsika hoe taloha sy ankehitriny taloha izy ratsy fanahy de ankehitriny izy de lany avokoa reny fahotana rehetra sy ny didiny rehetra sy ny fahadisoana rehetra reny de inona ny vokany ho velona izy noho ny fahamarinana zay nataony zay tsisy ho tsarovana ozy izy ny fahadisoany inona mahatonga an'Andriamanitra manao an'izany inona ny anton'io ny anton'io de noho ny toetran'Andriamanitra toetran'Andriamanitra mihitsy ny mahatonga an'io Andriamanitra manao an'io Ezekiela 33:11 Ezekiela toko 7:30 andiny faharaiky amby folo de efa niteny an'izao izy lazao aminy hoe raha velona koa hoy ny tompo Andriamanitra de tsy hisitrako ny hafatesany ratsy fanahy
fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalanareo ratsy fa nahoana ny teo faty ianareo ry taranak'Israely. Zay le izy efa niresantsika teo hoe tena tsy sitraka an'Andriamanitra ny aina rehetra, dia tsy mahafaly an'Andriamanitra mihitsy ny mahafaty olona. Fa matody olona maty dia noho ny fahotany. Zay. Ka ny tena ankasitrahan'Andriamanitra indrindra dia ny elan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany, dia amin'izay izy velona. Zay. Tanjon'Andriamanitra zany dia ny havelona ny olona rehetra foana, fa tsy ny hahafaty ny olona zany. Dia zay no mahatonga anazy miteny hoe raha ohatra ary izy ka manao ny ratsy, rehefa miala amin'iny izy toa izy dia velona, satria zay no tian'Andriamanitra, le izy ho velona, fa tsy hoe mamono olona hamono izany foana Andriamanitra. Zay ny tranga voalohany, olona ratsy izy taloha, nanao ny tsara izy ankehitriny, velona izy. Tranga hafa indray, 4:24 tsika izao. Fa raha ny marina ny miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataony ratsy fanahy, ho velona ve izy? Ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana noho ny fahadisoana sy ny fahotana izay nataony dia ho faty izy. Gravy a! Io zany tsisy balance. Ny Silamo misy balance hoe tsaraina, tia ny asa tsara ataonao dia tia ny asa ratsy, dia izay betsaka no mandresy. Fa le izy tsy lôzika, jereo tsara. Tia zany asa tsara, tia ny asa ratsy. Raha mavesatra tia, dia midina any amin'ny hafobe ianao. Raha mavesatra tia, efa any amin'ny hafobe ireo raha teo ianao. Ka tsy zany, tsy avotra foana raha vao balance. Midina foana ianao, ka ianao manao ratsy dia midina ianao, manao tsara ianao efa midina ratsy. Ny fandehany zany dia zao tsisy ho tsaroana hozy izy ny fahamarinana nataony, fa tonga dia le fahadisoana sy le fahotana zay no raisina dia meloka izy. Zao ne le ohatra ataoko, tsy haiko efa nataoko taminareo ty na tsy nataoko. Nao ataontsika hoe ty zany jus de inona ny tianareo, jus de carotte sa jus de papay? Tsy tena amilay jus de papay. Jus marihatra be, le mavomavo tsara amilay be reny, le garanadrelona amilay be reny, arihatra tsara, mamy tsara. Ty zany le asa tsara ataonao omenao an'Andriamanitra. Fa zao ririnina ny andro, dia ianao teo ampanamboarana anazy no dia misy latsaka atao. Kely fotsiny, azo matahotra anao kely fotsiny. Dia ozy izy ianao amin'Andriamanitra hoe ty sotroy ihany Andriamanitra, amilay be ke ty jus ty na ianareo ary aveo meko an'ity dia hisotro. Tsisy misotro. Ka kely fotsiny, kely tao kely fotsiny. Na! Fandio ray sino izy tsy maleo ny fandoto ray tandroka. Une génération 90 sy 2000 ve zaho fiteny zany. Teny gasy zany ka. Fandio ray siny, zavatra madio be, ray siny be dia be, fa fandoto, zavatra maloto ray tandroka fotsiny ny araraka ao, dia tonga dia maloto daholo rehetra rehetra. Ohatr'izay amin'andro, zay ty lazainy ity. Marina foana ny nataony hatramin'izay, dia ny elany dia nanao meloka izy nanaraka fahavetavetana rehetra izay ataony ratsy fanahy, dia tsy tsaroana le marina be dia be iny, fa le fahadisoana nataony no mahafaty azy, dia ho faty izy ozy izy. Rehefa ny zanak'Israely izay zavatra izay dia taitra ry zareo, dia nireazira ry zareo. Reazira izy zany namaly ny zanak'Israely 5:20 tsika izao. Nefa hoy ianareo, efa niteny izay zany, hoy ianareo, tsy marina rangalina lany tompo ah. Ahoana kosa olona nanao tsara be dia be ve tonga dia very. Kely fotsiny eny ratsy nataony. Tsy marina ny lalan'ny tompo. Ary niresahany zany ianao amin'ny mpanota fa zay daholo ny reaction. Fa say vao misotro an'le jus izy raha dalo misotro fa tsy. Tsy marina ny lalan'ny tompo.
miainoa angery taranak'Israely ozy izy Andriamanitra mamaly zany. Moa ny lalako vany tsy marina, tsy lalanareo ve ny tsy marina? Zany ireny lazainareo fa tsy marina ozy Andriamanitra. De indray ny argument manaraka. Fa io Andriamanitra io zany Andriamanitra azo resahany. Rehefa maky Malaky tsika fotoana Malaky dia any Malaky any tena misy débat be amin'Andriamanitra. Ary raha misy ny mpanao débat amin'Andriamanitra dia za. Ary raha misy ny voaozona noho ny débat amin'Andriamanitra dia moto io angamba tena vozo satria eny ambony moto zay sy tompo tena ohatr'izao. Miady hevitra ohatr'izao foana. Fa io azo resahana tsara ny Andriamanitra tsika. Zay eo amin'ny fiangonanay tena dommage zay eo amin'ny fiangonanay tena miezaka foana hoe ny toriteny rehetra dia miezaka arakaraky ny fotoana zany dia misy question réponse foana avy eo. Dia nampalahelo fa nisy mpiangona tao tena tangata-tsodrano izy tamin'ny lahady heriny, tsy tamin'ny lahady teo lahady heriny hoe tsy mety amiko aty ozy izy satria tenin'Andriamanitra ve dia anaovana discussion. Le izy efa tsisy discussion hoe marina zany satria fa le discussion zany ahafahan'ny olona fampiresaka hoe ahoana ny ampiarana an'le izy teo e. Dia betsaka ny olona tsy tia an'izany fa mieritreritra hoe rehefa io ny tenenin'Andriamanitra dia ekena fotsiny na tsisy azo ary. Nefa arakaraky ny anaovanao débat amin'Andriamanitra dia azavainy aminao le izy dia azonao kokoa le zavatra avy eo. Toy izay ianao manaiky rehefa tsisy azonao akory dia tsisy ninina ataonao. Dia miverina manazava an'le tranga indray zany Andriamanitra azavainy amin'izay hoe inona ny mahatonga an'izany zavatra izany. Dia mitoy-tsika 2:4 tsika izao. Ozy izy. Raha ny marina ny miala amin'ny fahamarinana ary manao meloka ka maty amin'izany dia maty noho ny eloka nataony ihany izy. Zay. Le eloka iny zany ny jerena maty noho iny izy. Ary raha ny ratsy fanahy ny miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy dia avonjiny aina izy satria miala amin'ilay ratsy. Raha mahita ny fahadisoana rehetra izay nataony izy ka miala amin'izany dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Hitanareo averina manazava Andriamanitra. Tsika olombelona manko ny amin'ny ankapobeny tsika mora mahazo zavatra kely rehefa azavaina ela be ohatran'io. Dia azavain'Andriamanitra ela be averiny tsara le izy. Dia efa mazava izy zany izay ny tenenin'Andriamanitra efa naveriny mbola mamaly ihany ny zanak'Israely. Mbola mamaly 2:20 izy. Nefa hoy ny taranak'Israely tsy marina ny lalan'ny tompo. Tsy marina ranga zany mamaly indray Andriamanitra. Ry taranak'Israely, ny lalako vany tsy marina, tsy ny lalanareo vany tsy marina. Dia fanao akamely eo zany ny tompo sy ny Andriamanitra. Dia eto amin'izay zany Andriamanitra miteny hoe ny lalanareo ny tsy marina. Za marina foana ny zavatra lazaiko sy ataoko. Rehefa marina manao ratsy dia le ratsy ny jerena. Rehefa mpanota ny miala amin'ny ratsy ataony dia velona izy. Zay zany. Dia le taranak'Israely mihitsy zany eto no asain'ny bebaka. Ry taranak'Israely, ny lalako vany tsy marina, tsy ny lalanareo vany tsy marina. Asain'ny bebaka ireo kanefa tsy miala amin'le prinsipa tery aloha ihany miainga amin'ny andraikitry ny tsirairay foana zay. Tsisy izany tonga dia hoe fibebahana nasionalina dainy koa zany. Tonga dia sitrana ny tany. Fa ny olona tsirairay no mila mibebaka. Dia izay. Ny tsirairay mila mibebaka. Andraikitry ny tsirairay zany ny bebaka 2:30 tsika izao. Koa samy ho tsaraiko araka ny lalanareo avy ianareo ry taranak'Israely hoy ny Tompo Andriamanitra. Hitanareo, tsaraiko araka ny lalanareo avy. Tena arakaraky ny zavatra ataon'ny tsirairay zany no hitsaran'Andriamanitra ny taranak'Israely tsirairay. Les responsabilités individuelles zany ty Ezekiela 20 ty. Dia eto izy tena miresaka amin'ilay vahoaka izay nanaovan'ny fanekena mihitsy. Ireo vahoaka nanaovan'ny fanekena ireo nasainy miverina aminy. Zay le izy tena an'Andriamanitra ireo fa ny izy niala tamin'Andriamanitra dia asain'Andriamanitra miverina
aminy ireo vahoaka ireo. Andiny ny 70 tapany bia ka hatramin'ny 2 tsika zao. Mitodika mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, de tsy ho tonga fahatafotoina na mahameloka anareo intsony zany. Esoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra zay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanao vaovao anareo. Fa nahoana no faty anareo ry taranak'Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy ny Tompo Andriamanitra, ko mibebay anareo mba ho velona. Zay. Hitanareo, asainy verina aminy zany le taranak'Israely. Mitody, zay ny atao hoe conversion. Atao hoe conversion, de mitodika any amin'ny sampy, mitodika any amin'ny sampy, de mitodika miala amin'ny sampy iny, de miverina amin'Andriamanitra. Zay ny fibebahana miala amin'ny sampy, fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny finoana. Mitodika mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, de tsy ho tonga fahatafotoina na hameloka anareo intsony zany. Ihadisoana iny zany tsy manameloka intsony iny rehefa elana. Esoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra zay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no faty anareo ry zanak'Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty. Hitanareo avery foana. Andininy 4 izy lefa niteny hoe any aina rehetra, anahy ny aina rehetra. Noho izany tsy sitrako mihitsy ny fahafatesany maty, fa matoa ny olona ray maty de noho ny adisoany, noho ny eloka nataony ihany. De mibebay anareo, mialahy amin'ny fahadisoanareo de manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Toy isika, ny atao hoe mibebaka zany de baiko foana, tenenina foana io. Anisan'ny toritenin'i Jesosy Kristy voalohany indrindra, toritenin'ny Petera voalohany indrindra tao aorianan'ny Pentekoty, ny toritenin'i Jaona mpanao batisa voalohany indrindra de hoe mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibeba, impératif, baiko foana zany mibebaka. Fa mila azontsika Andriamanitra ihany ny manome fahafahana anao an'izany. Sarotsarotra kely eto fa zay le izy minofo tsy niany. Beba ozy izy fa izy ihany ny manao an'izay. Tadidinareo ve ny tamin'ny 11, Ezekiela 11, 7:10, alohan'isy aorinan'io zany izy miteny an'izany. Ozy izy hoe, de omeko fo iray izy, ary asiko fanahy vaovao ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofo ny fo vato ka omeko fo nofo izy, mba andehanany araka ny didiko sy hitandremany fitsipiko ka hanarahany zany, ary oliko izy ary zaho andremaniny. Hitanareo? Ho fety zany le zavatra rehetra atao teneniny ary hoe manaova fo vaovao anareo sy fanahy vaovao, izy ihany manao an'io. Esoriko amin'ny nofo ny fo vato, omeko fo nofo izy. De raha voavay, zay le hoe miova fo, rehefa ovain'Andriamanitra amin'ny fonao, de afaka mandeha araka ny didiny amin'izay ianao, afaka mitandrina ny fitsipikany amin'izay ianao, afaka manaraka an'izany amin'izay ianao. Vao navoakako tany maly ny Galatiana 2:2-20, gasy mahay mamaky baiboly de manazava an'izany amin'ny teny, amin'ny testamenta vaovao zany. Alohan'ny 7:10 io zany izy miteny, 2:10, ao aorianan'io koa izy miteny aiza? Ezekiela 4:20, verset milay be mihitsiny io. Omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao nataoko anatinareo, sady esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Hitanareo misy chirurgie mihitsy ataon'Andriamanitra manova ny fotsika. De rehefa ovain'Andriamanitra ny fotsika lasa fo nofo, le fo vaovao, fanahy vaovao, de ozy hoe ny fanahiko no ataoko anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalànako sy hitandrina ny fitsipika ka anaraka azy. Lasa mahavita mankatoa an'Andriamanitra amin'izay tsika. Lasa mahavita manatanteraka ny sitrapony amin'izay tsika, no lay fanahy ataony ao anatsika, no le fo ataony ao anatsika. Eto zany avao anatiny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy ezaka avy ety ivelany. Betsaka ny olona tena zany, ny akamaroan'ny olona kristianina miezaka ety ivelany hanao ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy tafavoaka tsy tafavoaka. De efa impiry tsy mahatanteraka de mbola manao ihany.
manao le manao tiako lazay io manao ny sitrapon'Andriamanitra io nefa tsy mahavita, mbola manao ihany. Fa le izy avao anatiny fahafahana manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le Galatiana 2:20. Tsy za tsony velona fa Kristy no manao an'le asa ao amin'ny toerana, dia lasa mahavita manatanteraka an'le izy satria ny herin'Andriamanitra no anatanterahako an'izany. Raha ataontsika indray zany ny sary eto dia manao ny tsara izy taloha, manao ny ratsy izy ankehitriny, vokany maty izy. Zay ny faharoa, inona faharoa? Manao ratsy izy taloha, raha vao mibebaka izy dia velona. Zay. Raha iverenantsika le 15 ka hatramin'ny 17, le prinsipan'Andriamanitra teo dia ahoana? Le prinsipan'Andriamanitra teo indray dia zao hoe raha ny ray no manao ny tsara velona, ny zanaka manao ratsy dia maty, fa zafikely raha vao manao ny tsara dia velona indray, fa tsy hoe tondra ny ozony dadany. Aotsika hiditra amin'izay mokotsika izao. Zay no lazaiko hoe mbola tapitra ny Ezekiela 7:20 fa ndao hijery fampiarana an'le izy ankehitriny tsika satria malaza be monko le ozona zany le mametraka hoe ozony dadabe sy bebe any tany aloha tany. Ahoany reto andinin-tsoratra masina reto zany raha miteny izy hoe ny zanaka manao ratsy maty fa ny zafiny raha vao manao tsara dia velona. Kanefany fampianarana malaza be dia hoe génération 4. Satria zany tokoa anie lazain'reto andininy 4 reto, andininy anankefatra no miteny an'io dia vakiko aminareo daholo fotsiny izy aloha. Exodus 20:5-6 didy 10 io. Exodus 20 io ao anatin'ny didy 10 io dia zao no lazainy: aza mekoaka eo anatrehany ary aza manompo azy, aza manao sary zavatra voasokotra ozy izy. Voasokotra le izy fa tsy voasikotra, fa dia misikotra inona nareo fa sokotra le izy fa tsy sikotra. Aza mekoaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izaho tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny heloky mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika 4 génération. Raha navoray zavatra tamin'ilay afatra teo ianao dia zarao amin'ny hafa mba azahoany ihany koa. Aza donona ny manao j'aime ny pejitsika dia ny s'abonner. Ary raha te hifandray aminay ianao na te hanoana anay dia atsoy ny laharana eo ambany eo.